ika fandarana eto amin'ny soradio iresahana toekarena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany famerenana ny alahady amin'ny 5:00 ika iarahanao amin'ny andrenjato miakapatsika ndray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa to anatin'ny fandarana ika amin'ity ariva ity tony mazatra minisitra andrianjato no manoloananay sinainyarakoto andriamato minisitra lamindamin-dratsy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao lamindamin-dratsy ahoana moa mandehabe ny resaka etsero mahakasika andreo kandida maro samihafa resaka ny ambadimbadika rehetra any dia ohatrany mampatahotra ny zava-misy satria dia resaka mampatahotra daholo no ena etsero mbola mafimafy kokoa noho izany koa mampivarahontsana ny firongatry ny aretina pesta indray tamin'ity herinandro ity ahoana sy ahoana mety ho fandehan-dara-pirenena manoloana ireo zava-misy rehetra ireo andriamato minisitra manantitra ny arahaba ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena dia io iarahantsika mahita io fa mifandrirotra ny kandida 70 ary izay fifandroritana izay dia miteraka fitaintainana ara-batana sy fitaintainana ara-tsaina ho an'ny vahoaka mpanaraka izany raharam-pirenena izany ny zavatra tsy maintsy fantaritsika dia ny hoe na oinona dia tsy maintsy sika vahoaka maro anisa no mivonina ho tompony satria dia mpangatakatiny sika hatramin'izay 50 taona nanaovana ny raharam-pirenena tao anatin'ny fahaleovatena izay ary fantaritsika fa rehefa ny maro anisa ny mangatakatiny dia tsy mandeha ny raharam-pirenena satria dia ny vaovao tsy tokony hiteraka olana ho an'ny isam-batan'olona ka hanjary hianjady amin'ny maro anisa no manjary lasa problema ny fiainan'ny firenena fantaritsika fa ny kandida 70 dia samy manana ny maizy azy na samy manana ny maharatsy azy ary sanatrisanatry ny fahanterana na ny fahatanyrana no tombony na fahotana eo amin'ny mahakandida satria dia tsy mba aretina natao hoe fahanterana na koa hoe tombony be manahoana ny atao hoe hatanyrano fa ny tena problema dia ny hakingana sy ny kapasité zany hoe ny fahafahana manao zavatra ho an'ny fiainan'ny firenena mahavita ve ireo kandida rehetra ireo izany ny tena tokony ho adevitra eto amin'ny fiainan'ny firenena afaka hitrotro ny vahoaka maro anisa eto Madagasikara ve ny kapasité zany hoe ny fahafahan'ny tsirairay ara-batana sy ara-tsaina ary eo amin'ny ara-pahaizana ny fahafantarana ny Madagasikara hiatrehana ny fampivoarana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy satria efa tsy mahazaka ny onjan'ny fahantrana intsony ny vahoaka maro anisa amin'izao fotoana izao nefa moa dia mbola fantatritsika fa tsy misy hidiran'ny vahoaka maro anisa mihitsy ny adevitra eto amin'ny fiainan'ny firenena fa raha tsy mandeha nitsao mikasika ny tanoranora dia mandeha ndray nitsao mikasika ny efa zokonjokony dia mandeha nitsao mikasika an'ireo vatombatony mandeha nitsao mikasika an'izy ireo miaraka fa misy firaisana tsokombakomba eo amin'izany fanaovana ny raharam-pifidianana eto Madagasikara izany efa mampiomana ny olona isika ary efa nitaizan'ny olona ny amin'ny hoe tsy maintsy mandray an-tanana ny fiainam-pirenena ny maro anisa raha tsy zany dia mbola ohatra zao tsika raha afaka 50 taona zany no antony resahantsika ny mikasika ny
ho aviny firenena akaikikaiky na ny tombotrezaka na ny lavitrezaka efa nandritry ny heritaona isika no nanazava izany teto hoe aona marina moa no fomba ahafahana miatrika ny fiainan'ny firenena ao anatin'ny fahatoniana sy isin'ny fanomanana ny toe-tsain'ny vahoaka hiatrika izany fanaisana an-tanana ny fiainan'ny firenena zany. Ohatra nresahanao tao mipesta efa fantatra eran'izao tontolo zao a fa ny pesta dia aretin'ny fahantrana ary anisan'ny firenena vitsy eto ambonin'ny tany raha misy de misy isaina amin'ny ratsan-tanana iray sisa zany hoe ratsan-tanana 5 no firenena mbola misy pesta ary anisan'izany Madagasikara eto ambonin'ny tany eto amin'izao tontolo zao. Io pesta io zany dia efa fantatra fa aretina mpahazo ny firenena malagasy isaky ny vanim-potoana toy izao nefa dia tsy mety resitsika mihitsy zany aretina pesta izany ary tsy indrakondrafanitsika na sanatria dedaka ny amin'ny nresaka momba ny voalavo teto amin'ity fandarana ity tamin'ny vanim-potoana maromaro satria ny voalavo eto Madagasikara dia tsy resiny ny fanjakana malagasy ary tsy misy tantsaha maharesy voalavo eto Madagasikara. Ny voalavo izay azo lazaina fa vokisatsika vahoaka malagasy indrindra fa mivahoaka maronisa any amin'ny tontolo ambanivohitra tena miopy voalavo mihitsy satria ny 520 isanjato ny vokatra eto Madagasikara vokatry ny tantsaha de ripako ny voalavo zany hoe nanao fahazato faharivo enivy amin'ny ezaka tokony ataony vahoaka tantsaha eto Madagasikara tsy haresy voalavo satria dia miady irery ny vahoaka malagasy amin'izany resa-boalavo izany. Ny voalavo eto Madagasikara dia ny tombatombana ataon'ny olona dia avo telo eny amin'ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao ary ireo vahoaka voalavo reo zany dia azo lazaina hoe fanetry be ny firenena fa tsy mbola nisy nametraka mihitsy teto amin'ity fiainan'ny firenena ity ary nisan'izany ireo kandida ireo sy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao zay minisitry ny tontolo ambanivohitra moa izy teo aloha zany Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy nisy mihitsy mbola ezaka natao ny amin'ny hoe hamono voalavo isika teto Madagasikara. Ny famonoana voalavo ohatra ny tena nalaza dia tany amina nosy vitsivitsy tany pasifika tany namono voalavo nandritry ny 4 taona vao maty ny voalavo ary nampiasa helikoptera tsy latsaky ny 10 izy 4 tsy latsaky ny 100 ary can zany ohatrany reny can na miaramily reny tsy latsaky ny 520 zay vao maty io voalavo noho izany dia aoka tsy anonofinofo zany tsika raha ohatra ka ny pesta ny resahana satria tsy manao mihitsy isika fa vao miary sika miopy voalavo ary mampirisika ny vahoaka malagasy iopy voalavo ny fietsiky ny fanjakana kapobeany rehetra ny tranga teto Madagasikara satria ny fanjakana indray no mampitandrina ny olona hoe tandremo fahadiovana ona raha moa no tokony ho tandreman'ny olona manoloana ny rano tapaka amin'ireo 520 isanjato mahazo rano eto Madagasikara satria tao anatin'ny enim-bolana farany zao dia délestage isanandro ny rano ary tsy misy rano raha tsy anoany amin'ny 12 alina ary eny amin'ny quartier misy anay eny tosy moa zany ohatra momba manokana dia tao anatin'ny 2 volana zao dia tsy nisy rano mihitsy na indray mitete azy nefa ny facture ny jirama dia tonga ary mampieritreritra ny fandehany zany hoe rivotra ve zany no cotin'le compteur sa inona no mahatonga n'lay facture mbola misy facture tonga nefa ny rano tsy misy zany rehetra zany dia mampieritreritra ny any amin'ny tontolo tsy mahazo rano avy amin'ny fanjakana moa amin'ny alalan'ny jirama dia fantatritsika fa dia tena fahantrana mitambesatra ny dikan'izany rehetra zany
ny rano atsakany anandoha rano ary fantatritsika fa ny fomba firafitry ny vohitra malagasy indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra de saiky milingilingy eny atapokavoana satria izay no antony ara-pilaminana sécurité tam'izany vanim-potoana zany dia any andoha rano zany mandeha matsaka zany hoe midina amin'ny lolo rano any andohasa ary efa nresahantsika tamina vanim-potoana samihafa tamina fandarana ny tantanana zany aminy hoe ino ny tena maketrina ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara satria ny vahoakany zao asainy mandeha contre courant zany hoe ny rano midina fa ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe ny 5.7 isanjato amin'ny vahoaka malagasy de milolo rano miakatra zany hoe tena efa mandeha contre courant mihitsy zany hoe manoarina ny vahoaka malagasy manoloana natiora tsy mety zany ary everika fa tany amin'ny arivo-taona talohan'i Jesosy Kristy aza de efa ny tranainy indrindra tamin'izany hoe fampidirana rano zany de efa nisy azo lazaina hoe arkady tena amina kilometatra amina rivony kilometatra ny tariana rano niditra tany an-tanàna tany amin'ny andro fahagola talohan'i Jesosy Kristy no efa nisy zany lafin'izany fa am'izao tsika miteny zao zany am'izao taonjato faraky amby roapolo am'izao arivo-taona fahatelo iainan'ny fiainan'izao tontolo zao de ny vahoaka malagasy zany de mbola manoarina amitsika miteny zao rariny raha mahantra ny vahoaka malagasy satria tsy afaka midio tsy afaka misasa fa raha vao misy rivotra mitsoka fotsiny eo amin'ny lafin'ny pesta de avy hatrany dia afefika ny vahoaka malagasy ary mahamenatra zany lafiny zany nefa dia ny akanjo am'izao tsika miteny zao de mora noho ny vidy-tsavony dikany de tena tsy vita intsony zany ny midio eto Madagasikara raha ohatra ka ariary zato mahazo silipo ronjato mahazo t-shirt ary ny lobaka sy ny palitao sy ny etsetretsetra de tsy misy mihoatra ny ray alina am'izao vanim-potoana iainantsika zao tsy mahatakatra izany tsony de andikany efa misy ny zavatra tsy maintsy tokony hahitsy iangana eo amin'ny fomba fanaovana ny raharaha politika eto Madagasikara. Andriamato minisitra toko anaty fonoteny fotsiny hoe raha manentana ny mpitondra fanjakana hoe 5,000 ariary ny voalavo ray velona mety ho afaka io Andriamato minisitra toko anaty fonoteny zay fa tiako apetraka aminao ny fanontaniana hoe iverina indray satria ilay fanjakana mijoro ankehitriny to mametraka adevitra ary to mamendry fendro andro vahoaka mihitsy ny tena misy hoe nareo candidat 930 de omena garde corps tsirairay aby etsy andany ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara raha mahita tanàn-dehibe ara de efa hita ny vakotra ny von'olona fanolanana ny any tanàna amin'ny tontolo ambanivohitra ny asan-dalo tsy laizina intsony ary tena enjana raha pitso andrenesina hoe mpisakan-dalana ry mamon'olona amin'ny asan-dalo ry tia ny fanjakana misy milaza fa omena mpiambina tsirairay nareo garde namena garde de corps nareo pilatsaka vidina sambany amin'ny tantara zany Andriamato minisitra satria efa maro zay fividianana ny fandimby teto amin'ity fireneny ity ary ny atratra tsy lava otsony ndray labe eo ny fitenenana fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsy vita amin'ny fanjakana fa rehefa anambatambazana andeto candidat 930 milatsaka to misy vahaolana ihany ny fandriam-pahalemana zany satria inona ny fahitana azy Andriamato minisitra misy manany atsoraikitra ve fitotram-bazangana sa efa miayay mety isy korotana ve sa isy mety igafina amono mihitsy ny candidat mpifaninana aizaho aiza ny fijerinao an'izay Andriamato minisitra ny matomoa zany nosoroka ny mpitondra fanjakana dia izy zany mahafantatra alohan'ny olony rehetra izy ny zavatra mety hitranga na izy mamorona ny zavatra mety hitranga na fantany ny zavatra mety hitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena tsika moa tamin'ny heriny de nilaza hoe misy manendrikendriky tsika hoe mamory olona mamory sous-officier ony renjato hoe etsetretsetre de mandefa nyty kitsatsao tahaka izany ity zany ny olona ratsy sitrapo
eo amin'ny fomba fanaovana politika de efa namalo moatsika zany hoe efa firenena tany efa feno fahalalahany ty inona ny tokony mbola anaovantsika izany fanonganam-panjakana izany fa de miresaka tsika ary raha miongana miresaka ataotsika moa ny fanjakana inona ny tokony ho problematsika am'izany zany hoe tsy mahay zany ny fanjakana ary raha ohatra ka mihevitra ny fanjakana hoe anome garde de corps ny platsaka ofidina 6 dia azo azy zany fa anjaratsika kosa no milaza hoe misy ny etaetan'ny vahoaka am'izao tsika miteny zao indrindrindrindra ny olona tsy afaka intsony olona tsy afaka intsony zay maro anisa eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao de mitady mba anomezana azy ny anjara masoandrony de ny anjara masoandrony voalohany am'izany dia ny fitandrona ny filaminany fitandrona ny filaminana io araky ny fanambaratsika ombenombeny dia mbola averitsika foana am'izao tsika miteny zao hoe helikoptera efatra nge ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara de milamina ary fantatritsika fa ny fitandrona ny filaminana dia ny ain-dehibe ny vahoaka malagasy no kitihany satria ny omby no azo lazaina fa vatasarihana zany hoe tirelure ny vahoaka malagasy io no vatandrakitra ho an'ny vahoaka malagasy io no asina ho an'ny vahoaka malagasy ary io no endriky ny fahafahany mba mijoro eo anivon'ny fiarahamonina dia rehefa voakitika zany io omby io dia mikirotana ny fiarahamonina eto Madagasikara ary tsy malaly zay ahafaty azy ny olona na ny olona te ahazo zany voninahitra zany asina eo anivon'ny fiarahamonina zany na ny olona miaro ny asina efa ananany ao am'izany fiarahamonina zany dia raikitra zany ny fifampiahiahina eo amin'ny samy vahoaka malagasy nefa fantatritsika fa ny alatromby eto Madagasikara ankoatrany any amin'ny faritra hoe idiran'ny kolotsaina am'izany hoe fangalaran'omby zany dia amin'ny endrika malalaka izy amin'ny ankapobeny marena Madagasikara dia io no atao hoe asana mafia satria ny enomby malagasy dia anisan'ny tsara tsiro indrindra eto ambonin'ny tany ary tsy miteniteny foantsika miteny an'izany fa raha mijery ny vidiny any Maurice tsika mividiny any Seychelles mividiny any Comoro sy any La Réunion sy amin'ny ilany i Afrika zay miompiompy dia afantatra fa manatombo ny vidin'ny enomby eto Madagasikara satria manodididina amin'ny 25 20 euro 30 euro any no ny iray kilao raha ataotsika zany kady zany raha ataotsika hoe 20 euro zany ny kilao ray amin'ny enomby malagasy dia anoany amin'ny 20 alina zany 20 alina ariary zany ny iray kilao amin'ny enomby gasy zany ndikan'izay ahonany tsy tokony hahafahana mametraka an'izany vidiny zany eo amin'ny sehatry ny firenena dia mandeha ho azy ny fanazavana ara-tsaina hoe tsy takatry ny vahoaka malagasy zany fa raha izany no atao eto Madagasikara de na tsika mifamono na isika tsy mihina-kena intsony na de miohaka tanteraka ny lafin'ny laoka eto Madagasikara am'izay endry zavatra izay nefa moa fantatritsika fa ny fanjakana ihany no erany ny fanjakana no mandrafitra ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny tsy misy an'izany hoe ny zavatra iainan'ny vahoaka ny Frantsa no anaovana transposition zany hoe adika ho fiainan'ny vahoaka eto Madagasikara fa tsy maintsy ny fanjakana ny mandrindra ny misy atao anatin'ilay fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara mba hifanaraka am'izay zakan'ny vahoaka eto Madagasikara ninninona tokony ho fitrangan'izany lafiny zany fa tsy anara-davahany fotsiny ny vahoaka malagasy ny fanjakana malagasy hoe de satria zany ny alatromby dia régulation système de régulation na vidina henomby eny amin'ny étal de veriko fa fahadalana no fanaovana an'izany lafiny zany satria misy mihevitra mantsy hoe raha ohatra ka asina vérité de prix ny lafiny henomby eto Madagasikara dia avy hatrany dia tsy mihinan-kena intsony ny vahoaka malagasy
de averina amin'ny olona manana an'izany hevitra zany zany hoe raha ohatra ka ny lasantsy no nanaovana vérité de prix mandeha fiara ve ny olona mandrehitra solotany ve ny olona eto Madagasikara sa ahoana ny fandehany ary raha ohatra ka ny omby no anaovana vérité de prix de ny dikan'izany dia miverina manao tena professionnel mihitsy zany ny vahoaka malagasy zany hoe ny matière première dia miainga eto Madagasikara satria ompiny ny vahoaka malagasy ny atao hoe omby eto Madagasikara ary tsy anaovana akambo intsony ny fanaovana ny pâturage zany hoe mifaritra irofan'ny omby eto Madagasikara mba efa anaovana fambolena bozaka efa larona amin'ny fomba rehetra hahafahan'ny omby mba mihinana araky n'izay fenitra tokony ho azony ahatavy azy fa am'izao fotoana zao tsy izany ny zava-misy tsy metsika mihitsy ny fitondrana malagasy ary tsy mivaky loha zay ny tena marina amin'le izy ny amin'ny hoe ahafahana mba azahoany ny vahoaka malagasy tombony efa nambarantsika teto fa ny professeur Zafy Albert de nandray fepetrany tsy hanafatra vary intsony teto Madagasikara ary napakatra izay tsy izy ny sandan'ny akora fototra volen'ny vahoaka malagasy dia ny katsaka sy ny vary ny tsaramaso sy ny voly amina hektara maromaro dia rehefa mivarotra katsaka ny olona de very teo le hoe mivarotra katsaka 10 kilao vao mahazo siramamy 1 kilao fa rehefa mivarotra ray taonina izy de tonga de vita ny fiainany sady nahazo omby tsarety izy nahazo sarety nahazo saroy ary afaka nanitatra ny ambaindainy raha ohatra ve zany ka kaditsitsika tsara ireto ombontsika ireto jerena tsara ny sisin'ny ranomasina mba tsy ho very intsony ny onla vatsy 1 vatsy 2 vatsy 3 vatsy 4 gasikara very teto Madagasikara ary ny feo mikasika ny fahaverezan'ireo omby reo raha tsy rongony na very azy dia alatromby zany ange tantaran'ny Madagasikara nefa samy mivery anjevony tsisy nanao fanady adina ary ilay ramatoa vadin'ny commandantny sambo gasikara raha moa tamin'ny vanim-potoana mbola nisaky tao amin'ny radio national tamin'izany fotoana zany de tonga isan-kerinandro ao amin'ny radio national manao fanambarana ny amin'ny hoe manana vaovao izy fa mbola velona ny vadiny fa misy manafina zany hoe fa tena asana jolan-tsambo zany na hoe piraterie tena avo lenta zany nangalatra ny gasikara ary nanafina nyo sambo sy ny tatsambo rehetra tao anatin'izany sambo zany dia fantatra moa fa de hoe rongoniny tao anatin'lay zany ny feo fantatra feo eno ny amin'ny hoe tao anatin'ny nahavery an'iny gasikara iny meloa indrindra na mpiongana n'Andriamatoratsiraka teo amin'ny fahefana moa zany no mitranga tany amin'ny raiky amin'ny 700 zany no mitranga teto Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia manome fanazavana fa tsy isika no mifehy an'ity Madagasikara ty ary izay tsy fifehezantsika ny Madagasikara izay de hita taratra am'izao zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena izao ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena nge isika rery no nilaza hoe misy antony ve zany ny antony tsy tenenan'ny seni mikasika ny propagandy avant terme zany hoe fanaovana fampelezakevitra melohan'ny fotoana de am'izao fotoana zao ndray ny seni hoe andray fepetra mikasika ny fanaovana fepetra fandraisana fepetra ho an'ireo candidat zay manao tao foana eo am'izany fampelezakevitra melohan'ny fotoana de misy candidat zay nosondrovako am'izao fotoana zao hoe ady ve no ilaina eto amin'ny firenena matoa mifandrararara tahaka an'izao de samy mameny heviny am'izany lafiny zany ny dikan'izany ary zay no mampitombona n'ilay fomba fiteny hoe tsy mety io gouvernement io gouvernement io zany gouvernement kely loatra raha io no atao hoe marimaritra iraisana satria ny atao hoe marimaritra iraisana de tsy maintsy large consensus zany hoe tena fiarahany maro zay tratra ny tokony atao anatin' zany fiarahamonina zany de am'izao fotoana zao Andriamatoa Rivo Rakotovao milaza fa tsy transition mihitsy zao atao zao
fa de fanarahana ny lalam-panorenana arabaky teny mahavariana daholo zany zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny fireneny zany a satria raha izay no zavatra mitranga dia azo aongana zany io fanjakana io satria ny ao anaty constitution tsisy ny décision no misy milaza hoe tsy azo aongana intsony reo gouvernement reo tsy misy interpellation azo atao intsony tsy misy efa tsy mahazo miasa intsony reo assemblée nationale sy sénat ireo raha ny décision navoakan'ny ACC no resahana fa ny président par intérim am'izao tsika miteny zao de milaza hoe tena fanjakana ara-dalàna zao mijoro zao a tsy misy an'izany teteza mity zany mahavariny zany endry zavatra zany raha ohatra ka saka mifanafiko kely oatra zany a longo mitotobozaka kely oatra zany daholo no fomba firesaka eto amin'ny fiainan'ny firenena ny président république zao no nilaza teo ampanendrena n'andriamatoa Saint Christian fa nisy ny fifanarahana politika na ny accord politique nahoana indray no président par intérim no milaza hoe tsy misy an'izany accord politique zany a fa raha fomba fandraisana ny heviny zany de hoe fanjakana ara-dalàna araky ny constitution na ny lalam-panorenana eto Madagasikara no mijoro am'izao tsika miteny zao mahavariny zany a ary raha miparitaka am'izao zany ny tontolo ara-politika eto Madagasikara raha sanatry misy fifandonana dia noho izany fitavozavozana eo amin'ny fitantanana ny fiainan'ny fireneny zany ny prime ministre milaza mandrozitra botofotsy fa izy no plein pouvoir am'izao tsika miteny zao a dia milaza mazava ny président par intérim fa misy constitution tsy mila adika eo fa milaza ny andraikitry ny tsirairay eo amin'izany lafiny rehetrarehetra zany mahavariny zany lafin-javatra zany ary ho atsika vaoaka malagasy dia etotsika zany dia miantso ny vaoaka malagasy isika andray andraikitra ny fandraisana andraikitra na atsika tony de mandray andraikitra amin'ny latsabato zay atao na atsika mandray andraikitra satria tsy mahafehy ny raha-pirenena intsony re fiteraka korotana sy atambo loza amina tambo eto amin'ny fiainan'ny firenena de mandray andraikitra malalaka ny 13 mai de mila maneho hevitra eny amin'ny 13 mai zany ny vaoaka maro anisa hoe tsy mety nareo reto a fa nareo reto be loatra ny kitsaotsao momba nareo a ny tsy fantatra ny sasany raha mbola afaka hitantana firenena ny sasany tsy fantatra na endrina adala ny sasany tsy fantatra na jalambotona olona manam-pahendrena sy ny etsetreetsetra zay mandeha araky ny feo miely eto amin'ity fiainan'ny firenena ity dia anjaran'ny vaoaka ihany zany satria mbola malalaka ny kianjan'ny 13 mai am'izao tsika miteny zao dia samy maneho ny heviny am'izay lafiny zay raha ohatra moa zany ka mety io ka vitan'ny vaoaka malagasy no mijoro olo-kendry tsara mandra-piavin'ny fifidianana de arabasoa arabatsara manana président république tsika any akatoko ny volana février any de mirosy ny fiainan'ny firenena ny mpiara-miombonantoka raha teo reo de fa dodina sy dedaka amin'ny fanotronana nyty fanjakana ity zany amin'ny alalan'ny seni ny amin'ny fanolorana ny vola isan-karazany hoentina manohana izao fifidianana zao ary eo no mahavarina hoe inona ihany mbola vola ilaina amin'ny fanotronana ity fanjakana ity am'izany fifidianana zany fa efa misy 1.7 tapitrisy 1.7 milliard ariary zay efa voasoratra tamin'ny budget initial ary ny budget vaovao de efa tafakatra any amin'ny 7.7 milliard ariary ny vola azony seni anatanterahana izao fifidianana zao a eo no mahavarina am'lay raharaha atao hoe ny seni ve zany mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra ve sa mandray anjara amin'ny fanatotosana araka ny tokony ho izy ny latsabato sa anisan'ny mpame sosy ihany ko ny seni iza nomen'ny seni sosy am'izany lafiny rehetrarehetra zany matoa izy mbola totofana ny vola io misy ampanginina viza no ampanginina raha mila ampanginina inona ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena am'izany lafiny rehetrarehetra zany a dia tsy anjaratsika moa no tena mamaly zany fa raha ohatra ka tena manana ao ambara ny fanjakana na ny seni de tokony milaza ny zavatra tokony ho lazaina izy am'izany lafiny zany fa tsika de mikororoka amin'ny zavatra
ateraky zao kototo eo amin'ny fanatosana ny fividianana eto Madagasikara izao amin'ny samy maiky any te ahazo ny rehetra eto Madagasikara ary zay maiky any te ahazo zay dia hiteraka fahorian-dehibe ho an'ny vaoaka malagasy izany lafin-javatra rehetra zany. Fita amby 10 andro sisa andriamato ministra de ho tonga ilay andro malaza zany hoe ny fampelezan-kevitra ho an'izay fifaninanana fividianana filoham-pirenena izay. Ny ACC ny CENI moa dia tahaka ny lalanjotra iray no lalakizorany satria samy miaro misy candidat arovany ao anatiny hoe araky ny efa natsidika teo ihany hoe rehefa misiko any sasany de voromanga fa rehefa misiko any sasany de vorondolo. Nefa tetikoa nisy candidat zany tsy fantatra tsony na fampelezan-kevitra tena mivantana na milohan'ny fotoana satria le hoe fidio zay foana mantsy ny arifany nataon'ny CENI hoe rehefa tsy miteny hoe fidio de azo ataony rehetrarehetra, azo ataony rehetrarehetra. Lay vahoaka nefa tsy mahafantatra hoe to efa mitovy ihany matoa le candidat sasany manao lalana kely, kianja fanaovam-baolina, manome fanampiana, to tia ampy fotsiny izy hoe fidio numéro zao ny zavatra misy zany tsy fahalalan'ny olona mihitsy ao anatiny ity ndray mitoraka ity satria ireo mpifaninana to tsy hitabeny any satria misy tena miazakazaka amin'ny efa centaine de milliards no apetrany am'izao, misy mbola tsy nandany kory hoe 10 millions fijeran'le mpifaninana nefa enina amby telopolo izy eo zany misy ny sasany zany mandamina milliards efa pré-campagne de efa amina milliards mieritreritra fa andeha hibatany amboara. Misy miteny hoe baolina boriborina tsy mandany ary tsy maintsy hifaninanana io. Lay vahoaka mihitsy zany le tompo-tsafidy eto andriamato ministra tena tsy aza mihitsy satria anjaratsika zao no manome fanazavana ao amin'ilay izy efa natsidika ihany koa le izy teo raha fijerinao an'reto CENI sy reto ACC reto amin'ny miaro satria tatoato izy araky natsidika eo de andray fepetra zao taloha ianao tsy mandray fepetra misy hélicoptère telo efatra ndray mandeha isan'andro mitondra fanampiana itseroa zao ianao mandray fepetra teo koa fanampy ny fifamalina tany andafiny ndrika ny resaka diaspora samy niaro nazy hoe zay manana amin'ilay malagasy monina sy mipetraka any andafiny ndrika no fahitanao anatin'izay tena kady tontolo politika zay milohan zay fita amby 10 andro tsy anaovana fampelezan-kevitra zay. Zay moa fa lavitresaka zao zany resantsika zany raha ny vahoaka no resahana satria efa tsy afaka androso candidat intsony ny vahoaka zao zany hoe raha ny tena marina ny efa misy ihany ny mieritreritra an'izany hoe andao hanohana candidat iray mihitsy isika dia isika vahoaka no anao tsy paipaika amin'ny fomba hitrontronan'io candidat io. Zany moa no tena filamatra eo amin'ny fomba fanaovana politika nefa aiza intsony no fomba hahafahana manatanteraka an'izany amintsika miteny zao. Dikan'izay na isika tony araka ny nambarako teo tony tsara mihitsy eo amin'ny fomba fiatrehana n'izao fividianana zao dia manome dontokana any amin'ny hoavy politika atsoatsy fa raha ity fividianana filohan'ny republika ity zany dia karazany efa na tafity ty na rendrika ity fividianana amin'ny 7 novembre ity satria dia tsy misy safidy intsony atao am'izao tsika miteny zao. Ny zavatra tsy maintsy ho fantatritsika mantsy de ny hoe niza lany eo raha ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena miresaka peste ianao teo nareo teo miresaka tsy fetezan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny tsika teo dia na hoiza lany eo dia tsy mihoatra ny rotaona de iongana tsy mety ho vitan'ny Madagasikara mihitsy ny andray tanana samyrery ny fiainan'ny firenena akoatry ny fahalanian'ilay président république eo satria ilay président république lany eo dia président république efa manana patron efa voafehan'ny kitapom-bolan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zay président république lany eo. Sarotra ao antsika ny manao projet hitrandrahana an'ireo minerai de fer ohatra zany zao ny malaza eran'izao tontolo zao tapitra manomboka tsy misy intsony ny acier na ny vy mahery
manerana n'izao tontolo zao noho zany ilaina ny vy mahery ny asie noho zany tsy maintsy jerena zany ny fomba hitrandrahana ny mantasoa jerena ny fomba fampandehanana ny soalala jerena ny fampandehanana ny olo any Antsirabe io jerena ny fampandehanana nireo le antotamby zay mbola anana ny Madagasikara be dehibe reo ahoana ny fomba hahafahantsika manao an'izany promotion zany raha isika samy isika irery fa tsy maintsy metehitra amin'ireo olonareo tsika ahoana ny fomba hitrandrahantsika n'ireo gaz be dehibe reo efa manomboka miboiboika ny ao any amin'ny faritra Tuliara am'izao tsika miteny zao ary ny plateau continental sud dia misy amina milliard de mètres cubes na gaz misy pétrole ahoana ny fomba hahafahana mandinika an'izany ny fahafantarana azy hatreko dia mbola négociable zany hoe na dia efa tapitra ilay fepotona napetraky ny firenena mikambana ny tsy maintsy hamaritatsika io faridranomasina io fa mbola misy négociation azo atao amintsika miteny zao zay négociation azo atao zay ve efa négociation efa vita mpifampirarahana efa vita eo amin'izay candidat lany sy ny compagnie Goibe zay hitrandraka izany plateau continental sud zany sy ny gaz sy ny soltany eto Madagasikara anahoana ny fomba hijerena ny hazan-dranomasina eto Madagasikara ahoana ny hijerena ny fiezatsika ny volamena io eto Madagasikara ary ity mandat anankiray izay hitranga manomboka amin'ny taona 2024 io no azo lazaina fa tontokana amaritana ny hoavin'ny Madagasikara na tsika tafita na tsika rendrika nefa moa ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao dia raha tsika malala fa mipetraka tany Nigeria mipetraka tany Gabon mipetraka tany Tchad mipetraka tany Angola mipetraka tany Zaire RDC am'izao tsika miteny zao mipetraka tany Libye mipetraka tany am'ireo firenena afrikanina no resahako fa firenena hafa tsy ho resahako am'izay lafin'izay ny compagnie Goibe mpitrandraka soltany fa niteraka inona ho an'ny Zaire na RDC am'izao fotoana zao ny fananany soltany sy ny diamant i Zaire na RDC am'izao fotoana zao no azo lazaina fa firenena diamantifère zany hoe tena be diamant indrindra eto ambonin'ny tany nefa izy no azo lazaina fa farany manitra indrindra i Gabon moa efa tsy resahana tsony i Tchad tsy resahantsika zany i Libye moa io mipatitaka ahoana ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena ao anatin'izany lafin'izany dia tsy rarahan'ny olona ianao fa ny zava-misy no resahany dia apetrapeseho amin'ny fotsiny ny contrat tahaka ny tsy fahafahana mikitika ny contrat eo amin'ireo compagnie pétrolière zay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao sy ny fanjakana malagasy zay arbitren'ny banque mondiale sy ny FMI ny amin'ny hoe tsy azoko tiana zay contrat efa voasony dia zay anie io mampisonitra isambolana nanjary isa tapa-bolana izy tatoato ny amin'ny lafin'ny fisondrotan'ny viditsolika satria tsy misy azo ny vahoaka malagasy sy ny fanjakana malagasy idirany zany lafiny zany ny taremarika resahako fotsiny hoe ny sandan'ny fandefasana ny onjapeo an'ny RFI eto Madagasikara dia 150,000 euros nefa ny royalties omen'ny compagnie pétrolière ny fanjakana malagasy 43,000 euros dollara ary ny tena marina fa tsy euro zavatra tena tsy misy dikany mihitsy zany lafiny rehetrrehetra zany eo amin'ny fomba fandehan'ny fiainan'ny fampivoarana amin'ny fiainan'ny firenena raha isanjato no mba azotsika amin'ny sherita manoloana ny tombontsoa mevosa zay ananany sherita ary fantatritsika fa ny sherita dia côté en bourse zany hoe tsy misy fatiantoka ho any zay olona mandray an'io sherita io mihitsy ninninona zavatra mitranga eo amin'ny tseny iraisam-pirenena ninninona mitranga amin'ny korotana ara-politika eto Madagasikara ahoana moa tsika no afaka ifehy Madagasikara amin'izany lafin'izany ny dikan'izany ny fitrandrahana no ataon'ny olona fa ianao tsy rarahany zay zavatra hitranga amin'izay lafin'izay iza moa nanome permis environnemental
mikasika ny fitrandrahana ataon'ny Chéri tamintsika amin'ny teny zao move mbo misy manaramaso ny fametrahana an'ilay pipeline ny pipeline nge toko manimba colline iray manontolo de midina makany anaty tambaran'ny olona ny ranotany rehefa avy ny orana toko azo amina tapitrisany nopotika nandalovanyny pipeline nataon'ny Chéri iny iza no tomponantoka am'izany iza no manana mivery mivaoaka malagasy sy ny fanjakana malagasy ary Madagasikara manana mivery am'izay lafindreitretra zay ndikan'izany tsy hiteraka ininina mihitsy ho atsika ary io mampiova ny climat eto Madagasikara io manjary mironahany be ny any zao de fantatra teto ampovoatany sy ny amin'ny faritra manodidina rehetra fa tsy nisy orana tamin'ny fizarataona zany hoe sady tsy amokatra zany ny paiso tsy amokatra ny paoma tsy de anjary ny ledisy eto ampovoatany tsy de anjary ny manga tsy de anjary ny fambolena amin'ny akapobeny satria ny vary aloha de miankina amin'iny fiavian'ny orana volana o iny tsy nisy zany orana zany amintsika amin'ny teny zao inona ny zavatra hitranga dorotanety no maniry ohatry ny anana eran'ny Madagasikara am'izao tsika amin'ny teny zao zany dorotanety zany ange no anisan'ny mampivoaka ny voalavo manantona tanàna ny fototry upesy tam'izao tsika amin'ny teny zao taloha no ohatry ny anaovana kisarisary teniny amin'ny hoe aza malahelo maty voalavo fa mbola hiakatra ny any an-tsaha fa am'izao fotoana zao ny any an-tsaha mihitsy nefa tsy misy voalavo fa ao an-tanàna avokoa ny voalavo rehetra ary miara-miopy an'izany tsika menakavy eo amin'ny fomba fitrangan'ny toe-javatra eto Madagasikara am'izay endrika aseho atsika zay zany rehetrrehetra zany mandoko hoe sarotra ny hoavy Madagasikara nefa dia izao ny zava-misy reo no olona hitantanantsika zany am'izay lafin'izay na oinina maro ny président rehetra efa nitrotrona nafahana ny laza hoe tena azo atao ny mampivoatra ny Madagasikara fa lay finiavana be nananan'ny mpitondra rehetra dia tsotra ny zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy mandeha mieran'ny Paris aloha mandinika ny zavatra atao rehetra ary tsy afaka niala tamin'izany Andriamatoera Jonary Mampianina tsy maintsy nandeha tany Paris aloha nandeha voalany de tsy maintsy nandeha tany Paris nandeha nanazava ngamba sa inona ny tena tsy maintsy atao nametraka ny fitsipika rehetrrehetra eo amin'ny fomba hafahana manatanteraka ny fitantanana ny Madagasikara ary tsisy afaka niala tamin'izany zay président rehetra nitondra teto afatsy ny professeur Zafy Albert sy ny colonel Richard Ratsimandrava fa reny moa ny zavatra nitranga avetrany herinandro de maty ny anankiray de naongan'ny olona amin'ny fomba mihaja teo amin'ny toeram-boninahitra zay nananany dia very anjevony teny zany ny hevitra be tsara nananany professeur Zafy Albert ny amin'ny fomba ampandrosona ny tontolo ambanivohitra sy ny maro anisa teto Madagasikara ka andehanao madaredika volozanao manao madaredy any am'ty mandeha mijery ny vahoakany ve le président de lasa oesoeson'le mpanao politika tsy sa mandeha manao bain de foule akory maro amin'ny mpanao politika eto Madagasikara nge tsy sa mandeha miditra akory any anaty vahoaka satria matahotra na ny mandray tanana ny vahoaka malagasy ara tsy sa ny mpanao politika maro eto Madagasikara nefa moa de hifidiny lohany nefa matahotra amin'ny masony reo ny vahoaka malagasy rehefa tsy ireo zany no ampandrosonao de veriko fa tsy Madagasikara ny tena any anaty sainao fa zavatra hafa mihitsy no any anaty sainao any de izay ny mahatonga atsika eto zany manao famakafakana somary miditra amin'ny atsipiriny eo amin'ny fomba mampanao ara-politika eto Madagasikara tahaka izany ary ity mo iragasina mba an-tsena zay vo manodidina ary tsy misy hoe mandeha mamely any any tsika na mamely any any na zay ara ny fomba fanao teto Madagasikara de zay io tantaraitsika io de zay no ametrapetrahantsika amin'ny vahoaka maro anisa hoe tandremo fa tsy zany ntsony ny tokony iverina ary ny famerenana an'izany de famonoteny satria ny vahoaka malagasy vahoaka maro anisa eto Madagasikara dia tsy mana-tsafidy fifidianana no resahantsika fa tsy mana-tsafidy ny vahoaka maro anisa eto Madagasikara zany de aloha kosa zany mba resahana satria ny olona rehefa marary lasa izy any an-dafy
any Val de Grace izy, any Maurice izy, any La Réunion izy, any Dubai izy, any Afrique du Sud izy, any États-Unis izy no mandeha mitsabo teny. Rehefa tafavoaka kely ny zanany de asainy miteny frantsay, ary asehony mihitsy amin'ny vahoaka malagasy raha fa mahay miteny frantsay le zanany. Rehefa misy ny fanaovana vakansa dia tsy misy mandeha makany Mosby Firy, tsy misy mandeha makany Ifaty, tsy misy mandeha makany Ramena, tsy misy mandeha makany Ranomafana Antsirabe, tsy misy mirarahany zany. Ranomafana anisan'ny tsara indrindra io station thermale ao Antsirabe io, fa de jere fotsiny tsy misy zavatra tena fanavozana, tena hoe manara-penitra. Ny any ranohira moa de tsy takatry ny vahoaka malagasy zany rehefa mijoro ao anatin'izany site touristique ny ranohira zany ianao, dia ohatrany hoe tsy eto Madagasikara satria mipetraka eny amin'ilay piscine naturelle dia saiky vazaha avokoa, fotsy hoditra avokoa ny eny amin'ilay piscine naturelle. Zany hoe tena eto Madagasikara ve tsika? Madagasikara ve no eritreretintsika anaovana politika? Vahoaka malagasy ve no eritreretina ho tantanina sa zavatra hafa no atao eto Madagasikara hoe rehefa mandalo ao anaty fanjakana dia mahazo vola de lasa citoyen du monde, dia miazakazaka maka nationalité frantsay na nationalité américaine na manana passe droit mandeha mipetraka any Maurice na ny Afrique du Sud, de zay fotsiny no atao hoe mitondra fanjakana eto Madagasikara. Fa ny mametraka ny malagasy ianao hoe tena tsy menatra eto amin'ny tany sy ny firenena, mahatonga an'ireo mpitondra ireo mandeha mitsoka nge rehefa vita ny tantana amin'ny Madagasikara satria menatra izy. Anaovan'ny olona resaka kivalavaly eny Analakely eny ianao raha ohatra ka mandeha makeny Analakely eny, ary normal nen'le vahoaka malagasy raha zay ny zavatra mitranga satria tena maneso azy ny zavatra iainany, nefa ianao no atao hoe mpitondra fanjakana amin'ny endrika sasany amin'izany zavatra ifampitondrana eto Madagasikara zany. De mijanona eo zany tsika aloha eo amin'ny fomba famakafakana, fa be de be ny zavatra mbola azo resahana amin'izany lafiny zany a, tsy hoe ny resaka ataony tsy misy, fa ny mpanara-kefy eto Madagasikara zany a dia mila ometsika vatsy am'izao tsika miteny zao hoe raha tsy isiky ireo mpanara-kefy ireo a no miodina amin'io fahazaran ratsy io a, de miditra makany amin'ny fandraisana andraikitra mazava. Ny fandraisana andraikitra mazava zany sao de tokony ho fantatra ireo mpitondra politika ireo ny amin'ny hoe raha misy président lany ao a de tokony misy gouvernement anankiray a afaka mitana ny lohany am'izany lafiny zany, satria raha mbola président sady mahazo ny fandresena Andriamatoa Rajaonarimampianina zao 19 ny tena vato azony, dia nanjary lasa nahazo majorité izy satria azo nabamboarina ny article 72 ny article 54 tao anatin'ny Assemblée nationale misy am'izao fotoana zao a, de izy io milaza fa manana majorité ao amin'ny Assemblée nationale io, ary na de efa nijoro azy ny fanoherana ataony ivon'ny Assemblée nationale satria zay ny tena fanoherana ara-dalàna, dia tsy nisy afa-tsy 3 miampy sénateur ary zany raha ny tena marina, zany 3 parlementaire njoro teny amin'ny kianjany 3 zany a, dia tsy maintsy isika no mametraka an'izany hoe manomboka zao a dia aleo asiana fiaraha-mitantana amin'ilay président, fa manjary lasa président miendrika mpanjaka no président fiditsika isaky n'izay zavatra régime mitranga eto Madagasikara, de lasa mpanjaka vaovao zany a no hosorana eto Madagasikara ahositra. Ny tena marina moa zany ny filaza azy a, de manana mpanjaka vaovao ndray zany tsika manomboka any amin'ny volana février any, ary izay mpanjaka vaovao zay a de ametraka ny lalànany ndray hoe na tsy manana parlementaire sahaza ny article 54 raha ny tenany, dia anovany io lalam-panorenana io izy. Tsy misy am'ireo candidat reo na iray azy tsy manana eritreritra ny hoe tsy anovany io lalam-panorenana io. Anovany io lalam-panorenana io avokoa ireo candidat rehetra rehefa lany président de république, zay lany président de république eo na Andriamatoa Rajaonarimampianina azy ny lany eo, de tsy maintsy anovany io lalam-panorenana io izy. Ny dikan'izay a dia
ataony araka mifanaovana azy indray zany ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena ijoro ve maro anisa am'zany lafiny zany a de any amintsika zany ny baolina zay ny fandehan'ny raharaha eto amin'ny fiainan'ny firenena somary iverena kely ny ara-tiako arena satria anjaratsika ao anatin'izao njapeo zao no manentana ary mitondra ny anjara biriky satria isaky miteny ianao andriamato ministra de hoe mbola fitisanjato ny renakibony tany voatrandraka eto ary reo tidiny zao lay gazy be any atsimo any zay mbola tsy nikitikitiana am'izao fa isy zany ve andriamato ministra satria ny aya andre vahoaka maranisy ireo a tsy matoky lay mpitondra satria miendrika fivarota-tanindrazana mifamezana ny arenakibony tany eto Madagasikara ary matahotra ny mpitondra fa sendra misy fisamborana na ohatranynazo any inga Kadafi Madagasikara tempony hoe fony Andriamanitra onosy amin'ny tokamonina raha tsy metsika malagasy ve andriamato ministra ny arenakibony tany ka mikomy ny vahoaka sy ny mpitondra sa hiditra ankeriny ny firenena vahiny sa isy firenena iaraon'ny Madagasikara raha ohatra hoe satria to manaiky lembenana le mpitondra mifandimbo te hoe misy kopakisasahana de avy eo sasa manana 600 millions d'euros mipetraka arisy atsy na ny Dubai na ny Frantsa na any Afrika atsimo taitsony a azo tena mijoro ve mivahoaka hoe tsy omenay ny fanananay a ary tsy ekenay raha tsy mazava tsara ary afaka miantso an'izany ve mpitondra zay olany hoe ataony reto vahiny reto zao nge a raha tsy manao an'ity e zany hoe manana aya zany ny mpitondra satria eo koa mikopakisasahana mety zay nefa raha ijoro iaro mivahoaka izy hoe tia ny arenakibony tany a zay ho atsika raha isanjatony ny tamberimbidy ho an'ny malagasy a ary asy amin'ny sivifolo isanjato ny diany vahiny sy mitrandraka zay mbola misy paran'ilay fitondram-panjakana sy ny filoham-panjakana izany azo arovana ve ny arenakibony tany eto Madagasikara raha mijoro mivahoaka azo atao satria zay ny resakitsika teto hoe tsy misy azo atao a raha tsy ny maro anisa no manana ny finiavana ny joro andeha iaro an'ity tanindrazan'ity de azo atao zany betsaka nefa nanao an'izany hetsika izany ary fantatsika am'izao fotoana zao fa na ny firenena européana zay fa azo lazaina hoe mandroso aza de mijoro ny amin'ny fiarovana ny efa tombony azony ara-toekarena zany hoe tsy te hantra intsony izy ary tsy te hovesarany fahantrany ny firenena afrikana sy ny firenena madinika miposesika miditra any aminy de miaro mijoro mihitsy ny vahoaka frantsay ohatra ny hitatsika mazana am'izao fotoana zao moa de efa lasa ny hery farany akavanana no mitantana ny Italie zay azo lazaina fa firenena tena mampapetran'olona atram'izay a de ny gouvernement vaovao Italie de tena mijoro mihitsy mandrara ny fandraisana olona hafa indrindra mpitsaomponenana mahantra miditra mitondra manampitrotraka any Italie am'izao tsika miteny zao de fantaritsika fa ny any Suède fantaritsika fa ny any Autriche fantaritsika fa ny firenena maromaro any Europa am'izao fotoana zao de efa entin'ny mpitondra mpanavakavaka manilika ny afrikanina indrindraindrindra zay lazainy fa tambesaran'ny fahantrana ka sao mamindra ny fahantrana any aminy isika eto fe de tsy ho afaka iaro ny tanitsika ny fiarovana ny tanitsika zay no tonga atsika nametraka hatrany am-piandohany hoe tsika de souverainiste zany hoe mpiaro ny fiandrianan'ny firenena zany hoe tsy manilikilikanizy sika zay tokony hitondra soa any Madagasikara fa ny fiandrianan'ny firenena no tsy maintsy atao zava-dehibe aloha de ny fiandrianan'ny firenena zany ny président président république ny izy amin'ny maizy azy de fa institution androm-panjakana anankiray mihitsy le olona atao hoe président république ary olona anankiray androm-panjakana eto Madagasikara io tsy manao zay tiany atao io fa misy rafim-panjakana mandrafitra ny fahafahany mietsika amin'ny tompona andraikira faratapony eto Madagasikara azy zay fotsiny ny tena angatahana mba ho tena manara-penitra dia
tokony ho azo atao miaro any Madagasikara satria tsy manao an'izany ange le filoha faratapony eto Madagasikara sady tsy manana ny fahafahana iaro any Madagasikara izy vo miaty tsy manana mihitsy fahefana iaro ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy eran'izao tontolo zao a de misy excédent-na sakafo zany hoe sakafo ambony apanga antapitrisany taonina eran'izao tontolo zao fa nahoana ny mbola misy mahantra aty Afrika de horirika ambomanambola zany a aleo loto zay ho ankavana ary izay fihetsika izay zany tsy hain'ny mpitondra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana ny maneho izay fahavononana andeha hijoro zay ny président burkinabe Thomas Sankara no nanana an'izany fomba fijery zany fomba fijery netiny dia ilay fokonolisme niketrehny topokyla Richard Ratsimandrava no nentiny tany Burkina Faso na haute volta tam'izany fotoana zany de iny mihitsy ny netiny nanao ny fampandrosoana tany Burkina Faso fa samy niaiky izao tontolo zao fa azo atao niainga amin'ny maizy azy de Burkina Faso ny voalohany an'izany ary ny kabariny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao amin'ny firenena mikambany zany ny Burkina Faso na i Thomas Sankara zany a de fantatritsika fa mpianatra tao amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe ary vao tonga tany tavaverina tanindrazana izy dia efa fantatra fa manana fomba fijery hafa noho ny olona satria ilay filozofia politika ny colonel Richard Ratsimandrava no nentiny ny resaka politika tany Burkina Faso ary fantatritsika fa nailika izy noho izany antony zany ministry ny serasera izy tam'izany fotoana zany a sy ny coopérativisation de tahaka ny zava-nisy teto Madagasikara mihitsy a de navita ezaka lehibe mihitsy de avy atrany de nampidirina garage de nalefa ho nitana commandement tany anatina faritra tena kizo de kizo tsy afaha mivelatra fa mbola afaka nampivelatra an'le fokon'olona izy tao anatin'lay faritra kizo de kizo zay mitantanany ary ny ray feony miaramila sy ny vahoaka tao am'izany faritra zany a ary faritra tsy nisy rano nanjary tonga ny rano ohatra ny resahana am'izany lafiny zany ary manomboka eo angely atao hoe Thomas Sankara fa ho an'ny expérience Madagasikara Richard Ratsimandrava sy Thomas Sankara dia tsy mety amin'ny olona mpanambola ny mahita olona tahaka an'izany zay le problema ty amin'ny tany andalam-pandrosoana zay de eto amintsika zany a de tsy maintsy misy endrika révolution atao ny révolution atao zany a dia ny fijoron'ny olona mba hitaky zany fiandrianan'ny firenena zany de anery an'izay président république tonga eo ny amin'ny hoe manao azafady fa tsy zao no atao hoe fiainan'ny vahoaka malagasy fa ny fiainan'ny vahoaka malagasy tokony ho tsaratsara noho izao raha ohatra ka ampilarina ampitahina amin'ny arenany ty Madagasikara ity tsy misy olona tena mahay miresaka an'izany a mba ho azon'ny olona na iza zao ara de mbola miaiky fa mbola tsy azon'ny olona ny resaka ataoko indraindray satria ny antony dia tsy mino intsony ny vahoaka malagasy maro anisa fa mbola afaka miala am'izao zavatra misy azo zao fa de efa hoe lahatra izao fahantrana menjady amin'ny vahoaka malagasy izao ary tsy misy azo azavaina intsony fa ny fanazavana tsotra de ny hoe mila midina eto amin'ity tanin'ny Madagasikara ty Andriamanitra miresaka ny vahoaka efa adino hatramin'ny finoana kristianina ny koritianina fatelo amby roapolo fa tsy finoana no andehanana fa tsy fahitana ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao raha ny endrika jerena amin'ny akapobeny de tsy mino intsony raha mbola kiresadresaka no atao fa tsy maintsy mila mahita izy aloha de reo zany no hitan'reo no hitan'reo 6 reo satria tsy misy olona mahazo manao ohatran'reo olona 6 reo raha tsy manana 250 millions de francs ilatsahany ofidina
de ny olona tsy manana 250 millions zany a de bala ho asy zany hoe tena manao tatasika fotsiny tsy miresaky ininina tsy manana chance ny ahafahany kory mba mampiseho hoe zao ngeny tena hevitra ahafahana mampivoatra nyty Madagasikara ty dia janony eo fotsiny tsika de zay nyjanony eo fotsiny zay moa zany a dia tsy aty amiko ny lakle mifanentanana an'izany a fa any amin'ny tsirairay de ny tsirairay no mijery ny tombotsoany daholobe ary tsy misy mihitsy zany hoe firenena mandroso raha ohatra ka tsy ny généralité zany hoe ny intérêt général zany hoe ny tombotsoa maronisa ny mandeha alohany ny zavatra rehetra eto amin'ny fiainan'ny firenena aneto amintsika ngetsy zany mandeha aloha amin'ny fiainan'ny firenena mandeha zao mipesta de samy menoeno fotsiny tsika rehetrrehetra satria tsy avoany ny aty an-tanan-dehibe zany ny aty an-tanan-dehibe afaka manao saritava afaka manasa tanana amin'ny savony afaka mihidy any amin'ny efitrano mihiboka tsara afaka tsy mihinana sakafo vidiny eny atsena eny toko amin'ny tany eny fa any amin'ny supermarché sy ny etsetretsetra reo le valo isan-jato reo fa ataovy mahakasika an'ireo valo isan-jato reo ngeny zavatra misy ohatra ataovy mitranga eto Madagasikara nge ny amin'ny hoe ratsy avokoa ny lalana eto Antananarivo reny vohatra de maresaky ireo gazety rehetrrehetra reo maresaky Madagasikara iray manontolo tena ratsy ny lalana zao ny any fa ovitany ovindanitra mba tsara ny lalana tany amin'ny tontolo ambany vohatra teto Madagasikara de manaiky tsy fidiny fotsiny rehetra am'izay lafin'izay ka raha mbola tsy zay intérêt général zay no atao a tombotsoany daholobe makany amin'ny tombotsoan'ny firenena dia tsy tafavoakytsika noho zany dia isika daholobe zany a no tsy maintsy mijoro milaza ny tena etaetatsika mitaky ny tena zoatsika mitaky ny anjara masoandrotsika eto amin'ity fiainan'ny firenena tya zay zany a vao mandeha zany resahatsika atao zany fa raha tsy zany a dia osony avin'ny olona amin'ny taona 2024 ny contrat anankiray andeha hatrany amin'ny 7 taona dia marina ny tenin'ny renjato fa ao anatin'ny 15 taona zany a dia mbola ho latsaka ambany noho izao tsika ary tadidio fa raha vao miditra zay fitrandrahana zay a ka tsy manaraka ny fanjakana ny amin'ny lafiny arakarama dia etotsika ny raisina ary jereo tsara fa ny sherita amintsika amin'ny teny zao a dia tsy manao recrutement ho ana technicien spécialisé eto Madagasikara ohatra ny soudeur fa manafatra amin'ny Philippines izy na ny Thaïlande ary ny olona karamainy amin'ny Philippines sy Thaïlande a dia farafaratsy mikarama any amin'ny 10 tapitrisa ariary isam-bolana farafaratsiny a 10 tapitrisa ariary isam-bolana ny technicien supérieur zay afarany any Philippines na avy any Thaïlande dia hitatsika am'izay ny lafin-javatra mitranga eto Madagasikara ny tena ohatra directeur de cabinet tao amin'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ny karama koa 850 000 francs fa ny karama amin'ny vazaha zay niasa tao amin'ny telemata amin'izany fotoana zany a dia mikarama hatrany amin'ny 50 millions de francs isam-bolana dia hitatsika am'izany ahoana moanao no hoe mpitondra nefa olo-pehezinao zany raha ohatra ka ny rafitra antanatohatra mifehy ny ministera no resahana fa ianao kelikarama noho izy de rehefa kelikarama noho izy ianao a de izy zany misefo fanontaniana faranga manakatonana ny fiarahana andriamato ministra raha tsy manana andriamatonjakatra fa tiako apetraka hoe eo ny filohampanjakana eo ny PM zay nisy ny fifanarahana politika irana telo izy ny tena izy ngamba ny atoko lehibe miaraka eto ny team ny mapara ny SVM fa ny tena hita miditra lalina ao anatin'izy de ny PM sy ny filohampanjakana na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy ny afatra entomody men'Andriamato Andry Rajoelina ny PM Tsay Christian satria izy no angadina nanana sy vinahitana Andriamato Tsay Christian maronisa eny amin'ny teny mera-pirenena Andriamato Rivo Rakoto vao zay ambatona amelakavatra ny filoha Rajaonary Mampianina hoe andeha de eo ianao de bitabitaka eo ianao a ary toa miangolangola Andriamato Rivo Rakoto vao filoham-panjakana toa mahalala sahady a ny sosialim-bahoaka toa mpimaso andreto vahoaka reto a nefa milaza fa tsy mitanila ny filoham-panjakana toy izay koa Andriamato Tsay Christian tsy mitanila fa tena anao entomody amin'ny fifidianana ny tanjona ho anao hoe Andriamato ministra
misy mananteny anao fa tsy maintsy ana ny lalanjotrany ho amin'ny patrona nanendy azy a reo olona roa reo sarotra aloha no tsy ino an'izany satria andriamatoa rivorakoto vao ange raha ny tena marina azo lazaina fa misolo tena maro nisy zany hoe chef de la majorité ao anatin'ny antenemeran-doolona zany hoe ao anatin'ny parlemanta rotonta ary voalazan'ny lalam-panorenana fa izy no misolo ny président ny république zany hoe tsy tonga teo amin'ny toerana io zany izy raha tsy chef de la majorité ary izy amin'ny mahalehibe ny président ny HVM azy teo aloha dia mazava ho azy mendrika ho azy zany zay toeran'izay nefa moa ny filazana hoe andehanao neutralité de otra mahavariny zany lafin'izany sarotra raha vakina tsara io lalam-panorenana io ny tsy ombana andriamatoa rivorakoto vao an'andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha tsy momba an'andriamatoa Hery Rajaonarimampianina andriamatoa rivorakoto vao de mamadika palitao izy ny dikany mamadika tsotro zao ny HVM izy ny dikan'izay satria dia voalazan'ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara zany raha ohatra ve ka ny mahapara no nahazo ny président Sénat de andeha hanao neutralité na andeha omba n'andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria izy no misolo ny président ny république angamba tsy zany jereo ny zava-misy any Frantsa ny président Sénat zay avy amin'ny herim-panohitra any Frantsa am'izao fotoana zao a no manao ny équilibrage politique any Frantsa président Sénat lasa contre-pouvoir ilay président Sénat any Frantsa zany hoe tena manohatra n'andriamatoa Emmanuel Macron zay ny rôle-ny atao hoe Sénat dia mpanolotsaina ara-toekarena sy ara-pitantanana ny gouvernement fa tena manohatra ara-politika mihitsy a ny président Sénat sy ny Sénat any Frantsa andriamatoa rivorakoto vao zany raha ny lalàna démocratika mihitsy ny resahako satria chef de la majorité izy a no lasa président par intérim ary tsy ny olona rehetra mety ho lasa am'izany a so mantsy misy mieritreritra hoe ka tena efa tena anjara sy vitana ho an'andriamatoa rivorakoto vao no lasa président Sénat dia noho izany anjara sy vitany no lasa président firenena am'izao tsika miteny zao vonjomaika tsy zany no izy fa tena firindrana fiarahamonina ara-politika ny nahatonga an'izay ny fahendrena indrindra ho an'andriamatoa rivorakoto vao zany de manohana an'andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha ohatra ka mijirijiry am'izany neutralité zany izy a de veriko fa efa mivadika palitao ary ny fiheverako azy a tsy de tena zay loatra fa zany moa cinéma politika ny tena fandehany andriamatoa Tsay Christian zany raha voafaritry ny décision ny HCC de mifiheverako azy a io no tokony anao an'izany neutralité zany nefa moa ahoana no fomba ahafahany io manao an'izany neutralité zany raha ohatra ka andriamatoa Andry Rajoelina no nanolotra azy ho am'izany toeran'izany raha ohatra zany ka mivadika am'izay fepetra zay zany andriamatoa Tsay Christian de efa tena adiny renikisoa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy mahagaga raha zao ny zavatra mitranga tsika moa ny resaka teto hoe ity mifarany eo amin'ity adiny renikisoa amin'ny fanaovana politika ity taona 2024 ity ane ho anay gaspetaka tsy tonga ho azy ange ity nge no taona anankiray anisan'ny manatantara indrindra amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ho anay gaspetaka ny tiako resahana am'izany ny volana jolay nandraisana an'ireny fepetra reny ange ka tena sambany mba mitovy ny alatsina instalate nandritry ny volana ray manontolo ary sambany mba misy an'izany fifandrifin'ny fifanakonan'ny masoandro sy ny volana zany tsy mitrangy indray zany raha tsy ao anatin'ny 5 sy 3 taona ary io le andro latsina instalata mitovy indimy ao anatin'ny volana jolay io a tsy miseho raha tsy any amin'ny 5 sy 3 andro indray ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy a zay firenena anankiray mbola tsy rendrika atao anaty rano a dia everika fa
anova zavatra be dehibe ho an'ny fiainan'ny fireneny ty taona 2024 ity noho izany a dia farany zao de 8 eo moa zany no fomba fahaizany zareo an'izany hoe tantaran'ny firenena sy ny fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara fa ny fahitako azy a dia na anaraka ireo na tsy anaraka efa manana ny lalan'ny tantara ity Madagasikara ity ary tsy raraka andamosingisany resaky fanaovantsika eto isan-kerinandro nandritry ny heritaona mahery zao fa manomboka mba azon'ny olona ny zavatra tiatsika atao eto amin'ity Madagasikara ity hoe ny fahavononan'ny olona hitandrina tahaka ny anak'Andriamaso ny fiandrianan'ny firenena dia afaka manova an'ity Madagasikara ity du tout au tout zany hoe tena azo vanata ao anatin'ny raim-pimaso zany ity Madagasikara ity raha ohatra tsy resaky tsika fa tsy io bois de rose io inona moa tokony hidiran'ny sitesy amin'ny bois de rose eto Madagasikara raha ohatra ka mifanaraka ny voaka malagasy iray manontolo hoe mahantry tsika io ny be mpitady am'izao fotoana zao io ny mbola azo atao hoe ressource renouvelable satria mbola azo ambolena ny bois de rose de maniry ndray ho an'ny taranaka faramandimby any aoriana any dia andao amidy mba ho fiainan'ny firenena mba samy mahazo rano daholo isika menakavy samy mba mahazo jiro herinaratra avokoa isika menakavy samy afaka mampidi-drano ketsa am'izay tiana anaovana azy isika vaoaka malagasy samy miaro ny tontolo iaina anaraka an'izay tokony ho izy samy afaka manao zone de pâturage ho an'ny biby fiompy fa tsy ity andory tanety lava tsy akijanony ity no ataotsika eto Madagasikara zany rehetra zany ange azo ifanarahana rehefa tena hoe mahazo ny vaoaka malagasy fa saingy tsy mahazo zany ny vaoaka malagasy de tsy misy mifanaraka ary ny olona tendre nisy olo tena azy ao anatin'ireo parlement reo vo avy ny resahantsika teo ny toetrany vo avy ny resahantsika teo ny toetrany ary zay toetra sadasada ananan'ny olona mpitondra fahefana amina tany anisan'ny masina indrindra ity Madagasikara ty nge tsy tongatonga ho azy zany atao hoe masina ny taninrazany fa nga zany vetivetesina fotsiny fa matoa zany vetesinao de misy dikany eo amin'ny endrika feno ananan'ity Madagasikara sy mivaoaka malagasy mifangaro ity de aravitsika eo zany le raharaha hoe azo atao zany ary indray mpimaso ny fanaovana an'izany rehefa miara-mientana isika menakavy zay hitarika rano avy etya voatany makany atsimy ve de tsy vitatsika ny olona aza zany hoe salt driver zany hoe ranomasina masira any Arizona Phoenix tarihan'ny olona anaovan'ny tena reny rano artifisialy mivezivezy eo amin'ny tanàna zany Arizona Phoenix zany salt driver zany ange ritry nefa reny rano faran'izay lava lehibe ritry de nanaovan'ny olona reny rano vaovao ny raisiny avany amin'ny fleuve du Mexique hoentiny mandeha eo amin'ny tanànany Arizona Phoenix io am'izao tsika amiteny zao de masina tokoa zany rano zany fa isika eto Madagasikara zany dia varivariany lavitra tsy mahita ny ambany maso toko ny dezera efa nanandrana ny israelianina teto namboly voasary tany amin'ny dezera fa naniry ny voasary ange tamin'ny morondava naniry zany voasary ny bezeziky zany ny maniry ao anatin'ny taona tsy misy hoe tsy mahavokatra azy fa tapotra ny eo de maniry ny eo de tapotra mivoaka ny voasary de mivoaka mamonina ny ray de tapotra mivoniny de mamonina tapotra mivoniny de mamonina zany angeny atao hoe voasary ny bezezika efa nandramana teto Madagasikara avokoa ny zavatra rehetrrehetra tokony azo atao fa saingy zao de very anjeviny ohatra ny zavatra mifana zany ny zavatra atao eto Madagasikara de isika koa miara-fanina am'zany rehetrrehetra zany de etotsika ny raisina raha ohatra ka tsy misy fatapahan-kevitra ny amin'ny fijoronony daolobe andeha hiatrika izany fampandrosoana ny Madagasikara zany fanontaniana tena farany Andriamato Minisitra amin'ray volana tahaka zao dia ny parlemanta anankiroa dia manao ny fivoriana mba andanina indray le tetobola hoentin'ny fanjakana miasa amin'ny 2024 raha fitsika azy amin'ny ankapobeny nefa ny am'izao fotoana zao dia efa mandeha ny resaka fa misy ny atao hoe gouvernementany mapara de misy ny gouvernementany SVM de zany hoe hitety ivelany fa misy tsy fakazondo ao anatin'ireo gouvernementa ireo de ny amin'ny assemblée nationale no mazava ho azy ireny zava-misy ireny
mety andeha am'loniny ve zany ty raha vavaritra ny lampandraina de tsy maintsy atao ity fandaninany fitantanam-bolam-panjakany ity mety andeha am'loniny ve zany ity fivoriana sady ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka no mivory reto parlemanta rototo ireto. Voalohany aloha reo parlement rototo reo nge de efa manahirana be ny fepetra voalazan'ny règlement intérieur an'ireo a dia rehefa rava ny bureau permanent dia misy fifidianana indrindra fa mifloan'ny antenimera-pirenena no miala eo amin'ny toerana dia misy fepetra voalazan'ny règlement intérieur am'izany lafin'izany am'izao tsika miteny zao nefa de ny ACC ny nanendry ny solotoerana ao anatin'izany raharaha zany zany hoe mahasolo ny antenimera-pirenena ve zany amin'ny fanolonany bureau permanent zany a ny ACC zany de fahadifitra ary ny ato amin'ny Sénat moa zany de mbola manampitrotraka zany lafin'izany satria ny président par intérim Rivo Rakotovao a dia olona notendrena de mihevitra ny parlementaire ao amin'ny Sénat fa tokony mba olom-boafidy zany hoe ny fidin'ny vahoaka no misolo olom-boafidy zany hoe ny président république amperinasana metrapelana fa tsy olom-boatendry satria rehefa ho avy ny président anankiray vaovao amin'ny volana février ny mandahan'ny Sénat de tsy tapitra raha tsy afaka roa taona noho izao am'izao vanim-potoana iainantsika izao de asorony zany Andriamatoa Rivo Rakotovao de inona zany ny asin'le fanjakana zay ny tantanana Andriamatoa Rivo Rakotovao am'izay lafin'izany zany a de asemantika sy déontologie sy pratika politika zay mbola anaovana ady hevitra am'izao tsika miteny zao hoe fa nahoana no Andriamatoa Rivo Rakotovao no lasa président par intérim nefa misy olom-boafidy ao ary olom-boafidy ny tokony isolo olom-boafidy fa tsy olom-boatendry ny isolo olom-boafidy satria mo zany ny zavatra nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana zay olona tsy voafidy mihitsy fa raha marina tokony pasteur Richard Andriamanjato no nanao ny présidence par intérim tamin'izany fotoana zany satria izy no nanana ny plénitude de pouvoir ho an'ny Sénat sy ny Assemblée nationale nefa moa dia tahako zao zavatra mitranga amintsika miteny zao a mahery ny vola mahery ny raha fanaovana politika tsy de mazava loatra de nisy nampitahoatra ny pasteur Richard Andriamanjato de nisy ny nanakina mihitsy raha tsy maty anao de tsy mandroso ty fireneny ty sy ny etsetreetsetra nanenina avokoa reny olona reny niteny an'izany fomba fitenenany zany de io Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fa manana an'izany fotom-pisainany zany hoe na de tsy olom-boafidy aza de mety afaka mitondra ny Madagasikara de manampy mpanonga-panjakana manampy ny olona rehetra tsy mazavazava toetra eo amin'ny fomba fitantanana nyty fiainan'ny fireneny ty de zao ny fandehany Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy olom-boafidy Andriamatoa Tsainy Christian de olon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena de reo no natambany de manjary lasa mitantana amin'ny firenena Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana nge tsy afaka nitantana amin'ny Madagasikara raha tsy nanao sotasota ho an'ny Assemblée nationale tamin'izany fotoana zany hoe raha tsy mifidy an'reto lalany reto nareo a de miongana zay nge le vote de confiance nataony Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana tamin'izany fotoana zany reo lalàna valo reo a dia lalàna amin'ny Banque mondiale ny lalàna anankiray ny toerinay tao amin'ny fivoy tao amin'ny radio national tamin'izany fotoana zany hoe fivarotana ny tany ho an'ny vahiny tao anatin'ny roa volana zay ny nanao ny sesimototra namelo ny filoham-panjakana tamin'izany fotoana zany de nemorana ny fivarotana ny tany ho an'ny vahiny teto Madagasikara fa raha tsy zany tena midiny Ratsirahonana ny tany ho an'ny vahiny tamin'izany fotoana zany zany ange ny tantaran'ity fiainan'ny fireneny ty de samy mandiniky tsika menakavy amin'ny zavatra mety hitranga ao anatin'izany ambiance zany hoe hoeken'ny olona ve a ny autorité an'Andriamatoa le président par intérim ao amin'ny Sénat Andriamatoa Mananjary sy ny président par intérim amin'ny Assemblée nationale Andriamatoa Mahazoasy Fredy dia
anjaratsika ny mandinika an'izany a hoe azakan'zany totandroka politika zany ve reo olona reo de etotsika mahita izy etotsika tsy mamoronytsika fa zava-misy ara-politika zany zavatra tantarainy zany a ary zany zavatra tantaraina ara-politika zany a de tsy mety ho azo amboamboarina mifanamboamboarana an'izany a de tsy maintsy vola zany dia tsy maintsy mbola andeha indray zany ny vola am'izany anampitapenana mivavany rehetrarehetra hipasopasoana ny domy ahafahana manitsinitsy ny zavatra tokony ho atao eto amin'ny fiainan'ny firenena hifanaraka amin'ny finiavan'ny mpanao politika vitsy anisa sy ny finiavan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena de hitomoetra eto amin'ity Madagasikara tsika ity zay nge ny zava-misy eto Madagasikara amintsika miteny zao ka raha izay moa no eken'ny rehetra de tsika zany ny diso fa raha ohatra kosa mba tsy eken'ny rehetra zany a de aleony rehetra ny samy any eo ny heviny eo amin'ny fomba anarahana ny fiainana ara-politika eto Madagasikara. Mankasitraka anao Andriamato Minisitra tapitra ny fandaratsika tamin'ity ariva ity isorana tahiry mandeha avonto amin'ny lafiny teknika rina Solofo Sirova teo amin'ny fakana ny sary nainarakoto ny Jakakondondramamina nolotra ny fandarana tamin'ity ariva ity manampylanadava eo amin'ny fanatotsaina ity fandarana ity vianany Sakasamy Manana Safinjoely Ramanatsoa veloma tompoko Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa. Panapala fumangar numrefuto, yene ya sere pitete pana. Panapala fumangar numrefuto, yene fukasa irana tia nefuta. Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa. Panapala fumangar numirefuto, yene ya sere pitete pana. Panapala fumangar numirefuto, yene fukasa irana tia nefuta. Oke, bauka sayira na mafiat kami pernena. Ono kata isamboraka. Asayat jamiat kat jasamita itano. Kue mazal mazana. Jata uran de sekuro berasa di karamena. Dia rudala bauta sana. Pairen namutnya ni bauka te tombantanane. Sesano tena mazana. Bauka sayira na mafiat kami pernena. Ono kata isamboraka. Asayat jamiat kat jasamita itano. Kue mazal mazana. Jata uran de sekuro berasa di karamena. Era rudala bauta sana. Airen namutnya ni bauka te tombantanane. Sesano tena mazana. Wanasi wazige Alamanote abaga Adipikitiki ampusarijo Alemgo sulabaga Sakia masnani ya dide Yene Kuwaza midarni sapida Wanasi wazige Alamanote abaga Adipikitiki ampusarijo Alemgo sulabaga Sakia masnani ya dide Yene Kuwaza midarni sapida Saire Atangan buat firran basiba Kesana nupi tanda sana Sempat kalau dari tangan jadi lausibo Dilkusa sana binti pasana Yende repa minjana lepana de Sewa de funiwa Untuk puja wala vela wonuna
tsy maintsy mandesiny tariketako zay no tsaivo Bona ene atsangano e atsangano no atsy vely rano mazimba Petandrazana zay mivadiky aloha dia hitangany kely ilao simbo Fazana ene repamingana mibana rehetra koseo andrivorivoa Potepotevana vela ionona tsy maintsy mandesiny tariketako zay no tsaivo Bona Wawanasu asike Atikitsika mpusarito Sakia masnani ya kike Yene Kuwasa mijarni sapika Wawanasu asike Atikitsika mpusarito Sakia masnani ya kike Yene Kuwasa mijarni sapika Zaire Alewa flektona, alewa de, alewa flektona, alewa flektona, alewa de, alewa flektona, alewa mayeresa de, alewa flektona, alewa de, alewa flektona, alewa kununa wawe, alewa flektona, alewa de, alewa flektona, alewa mayeresa de, alewa flektona, alewa de, alewa flektona, alewa Ikia fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valora alina famerenana ny alahady amin'ny 5 Ikia iarahanao amin'ny andrenjato